Atolotry ny radio plus ho anareo mandritra ity herinandro ity. Ny Herin'Ny fitiavana. Tantara Mitohy nosoratany Ajarandria manalmanana. Ireo nanome aina ny tantara, santatra lanto ny Herin'Ny, ireo miaro-manana sy Ajarandria niaraka tamin'ny prisy karakotor-manana sy cherche. Nandray fiosinana totosa, Ajarandria. Andro Voalohany. Tena mba tsy azoazoko mihitsy ty fety atao am-piasana isan-taona ity ka. Aiza rangako lany fotoana ny tsisy dikany ohatr'izao fotsiny eto. Raha tany an-trano aho zao efa navita zavatra be dia be. Zao ty mitanaka vava sy lany atao eto fotsiny. Andro miara mba hitsangana andia. Enao ve ranga mba hanarany fotsiny taty amin'ny réception taty fa raha zah ianao dia tsy nandeha taty ka raha faniriko mihitsy ry zo dia tsy nampidiriko tato akory ny lohako. Saingy asain'ny debanareo mandeha moko obligatoire hono. Ka efa nandeha moa zany dia mba miara manalaza amin'ny mpiasa rehetra ndao mba andika ngezina be. Ao tsy tia andia zany ary zoa. Aleo hijanona eto ihany. Enao koa zany dia tsy mba mety ifandray amin'ny olona mihitsy. Zany keny mahatonga ny ankizy matakataka aminao any ampiasany. Fa inona koa nefa ny olonanao amin'izany sa manakorotana ny fetinareo menakavo ny fipetrahako tsara ety amin'ny sisiny ety. Tsy manakorotana anay enao fa mba te hampifandray anao amin'ny mpiasa rehetra aza mitokatokana rehetra zao fa tsy mety ry miary tsy amiraharahana zany ary zoa. Rehefa tsy misy te hiresaka amiko nareo tsy mampaninina zany. Za koa nge tsy maty raha tsy mitakosina amin'ny ankizy rehetra ary zareo nga nandony karamako ka. Ka na izany azy miara-monina amin'ny olona nge ianao tsy rarahako sady mandana amin'izay koa ianao mandeha any ka manelingelina amin'ny filaminako eto fotsiny. Niaraka rehefa tsy laitra kisika moa ianao toka ahoana. Aleo za andeha noho ny fifafinaretako. Zay mihitsy koa mifahendreny sady tsy raha aman-dreniko ianao ka hanananatra anahy eto. Sy eo milahitra tsy ampafirin'ny akaiky ny deby tony dia mba manangam-bovona. Azafady fa somary andray fitenenina kely amin'izao fetsika androany zao noho ny fahitako fa nandeha tsara ny orinasantsika tamin'ity taona ity noho ny fahatsapako ihany koa fa betsaka ny tombobaritra niditra raha noarina tamin'ny herintaona dia faly amilaza amintsika mpiara-miasa rehetra fa hanokatra orinasa vaovao indray tsika amin'ity taona ho avy ity aza matahotra nareo fa ampiakariko daholo ihany koa ny karamanareo rehetra dia faharoa manaraka an'izay nisy olona ray izay tazanareo teo niaraka tamiko faly ihany koa manolotra nareo azy ohatray zo fanakaizy izy teo fa nga tsy orinanao teo ihany izy ry monsieur Fetra. Tietorinako teto fa izy dia tsy hitako sa iverinao fajamba ka voatonga izy nitako teo ledy fa so iverinao fa lasa adala ry sa za ndray ny tediavinao hitady azy manerana n'ity trano ity andrasa fa ao tadiaviko izy ry monsieur Fetra. Mandreraka koa zany raha olona vao prezentena mpiasa dia efa manjavona sahady dia aiza ary zao ny atako an'iny sady sipa ohatrany misy vokely zany. Azafady mialatsiny aminareo rehetra fa mbola nidina any ambany any angamba izy teo rehefa tonga eo izy dia ho prezenteko aminareo ihany fa zao aloha mitoy ny fety samy manao zay mahafapo azy fa fetytsika rehetra ty fanakaiza koa ary le miray teo zay mihitsy le mba mandreraka amin'ny toetra nkala mafy londozy iny manala baraka azy ary andraso fa ataoko mahita indray iny raha mipotra eo
Za efa mba nizesta tamin'ny mpiara-miasa rehetra. Zoa! Ory zoa! Aleo mihitsy aloha mivoaka maka rivotra kely aty ambony aty ka. Za raha mba misy terasy afaka hifoana rivotra madio tsara ohatr'izao. Zahay ahay. Ao anatiny ao rangahy sady manepotra amin'ny fofotsigara maimbo toka daholo izay toerana rehetra andehanana. Tena saiko torana mihitsy atao. Raha sitrapoko izao dia tonga dia mandray taxi be ery ambany ery dia mamonjy fodiana. Saingy indrisy 520 zao e. Tsy isy fiaran-dalo tsony io. Tsy maintsy hiandry izay hiafarany fatina fety atondra le tsy sisy atao reto ihany zany. Zay vao mba hisy fiara anatitra ody. Ndry fa to misy olona ngery amin'ny sisin-davarangana ndry zany e. Fa iza koa io? Dia inona ny ataon'ireo eo? Ary to miakatra amin'ilay arofanina nge izany e. Andraso ihany atonako. Tena vehivavy io ary mitomany izy zany. Olona mamofo zany ty raha azoko tsara. Dia vonona ny anapotra ny tantarany amin'ny fisotiana avy aty ambony aty. Raha mbola misy koranga ny azoko atao dia tsy maintsy hovonjeko ty olona ty. Aleo fa anatina moramora anaraka ny sisindrindrina. Rehefa tena eo akaikiny eo vao ezaka hiresaka amin'ny moramora so anaitra azy ka vao maika ho loza. Tena tsy any ambany izy monsieur Fetra. Efa tapitra ny karona daholo hatramin'ny parking fa tsy nisy na dia tamingan'olona iray aza tany. Zay mihitsy le tsy azoko aminareo mpiasa rehetra ato a. Vehivavy ray veranga dia tsy vitanareo no mitady azy amin'ity trano ray ity. Ka tsy za rery ngery monsieur Fetra nitady azy tany. Hatramin'ireo sécurité rehetra ao ambany ireo nitady azy daholo. Tsy misy raharaha ikon'izany e. Ainka apabla daholo nareo menakavy. Miala tiny monsieur Fetra fa teny efa niezaka izay a. Miezaka zany foana no henoko fa tsisy mahafapo mihitsy nandray azy. Omeo aty ny telefonako iny fa mampiteniteny foana mihitsy. Ary sao dia efa lasa nody kosa izy ry monsieur Fetra. Fa ianao ve mitaporozoa? Za nge nitondra azy taty e. Fahasahina avy aiza loatra no ahafahany mandray fanapahan-kevitra andeha tsy hiteny amiko raha ialeto izy. Ka Tsy misy ka e. Tsy maintsy hitanareo zay olona izay. Tsy rarahako na tsika foninareo daholo anatin'ny hevitra rehetra any ary. Tonga eto izy no fantatro. Mazava? Voaray monsieur Fetra. Dia iny fatim-behivavy iny ve nanaova monsieur Fetra na ohatr'izao? Tsy manaiky an'izao kosa ny eritreritro a. Ahita vehivavy iny rehefa milamina izao fa andraso. Renareo teo ny Herin'Ny Fitiavana. Tantara Mitohy nosoratany Ajarandria manalmanana. Ireo nanome aina ny tantara, ireo miaro manana sy Ajarandria niaraka tamin'ny prisikarakotory manana sy Serge. Nandray fiosinana totosa i Ajarandria. Raha ampitso ny toiny.